iarakivaroksika teny velona somay tokoa ny teninao ary masina indrindra izy nalalan'ny teninao Andriamanitra ny naharianao zao rehetra zao ary mbola hanangananao tokoa fiainana vaovao ho an'ny olona rehetra maty amin'ny fahotana. Nisaotranao izay manamasina ny teninao ary manamasina anay amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao tokoa ny fahamarinana, ny teninao ny fahavelomana, ny teninao manangana tokoa avy amin'ny fahafatesana maro izay manjo ny fiainanay olombelona. Mba ireso ny fonay ito mifanajana izay masina dia ny tenin'Andriamanitra zany mba hitandremana azy ato am-po tahaka ny tenim-panao salamo hoe ataoko tokoa ny raketako ny teninao mba tsy antako aminao ka dia tehirizo ao amin'ny teninao zay ary maniry indrindra tompo mba ataonao miorona-paka ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra tsy ono anganongano ny tenin'Andriamanitra fa teny marina teny masina ary nahariana sy miazona zao rehetra izao ary ankehitriny mbola mandidy tokoa ny fiadananao aminay tsirairay avy mba ho fitafiavanana aminao zay afaka anatrika anao zay ary olina andre sy andray ary andatsaka-po ny tenin'Andriamanitra mitenena ary Jesosy araka ny fombanao fa mihaino ny mpanomponao voninahitra Andriamanitra irery amen. Loraisika ny tenin'Andriamanitra ry avako ao amin'ny filazantsara araka ny liko ny filazantsara araka ny liko ao amin'ny toko faha-efatra. Raisika amin'izany ny andinin'ny faha-enina-ambin'ny-folo ka hatramin'ny faha-roa-amby-roapolo mivaky toy izao manao hoe amena an' Jesosy tompo dia tonga tao a Nazareta izay nahabe azy izy Jesosy zany ary araka ny fanony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny dia natolotra azy ny boky n'Isaiah-paminany ary no namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra hitoro-teny sy mahafaty amin'ny malahelo izy naneraka hitoro fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa nahoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no miteny fahasoavana naroky ny vavany ka ho izy tsy zanaky Josefava ity amen. Andritra ity herinandro ity dia lohateny lehibe no mena antsika ary tena ho antsika tokoa dia ny tenin'Andriamanitra mamangy antsika araka nambara tamintsika teo tsy teny tsara nanameloko sanatria fa teny asozana ny hitondra famonjena sy andraisana amin'ny fitahin'Andriamanitra. Dia ny teksta na perikiopa izay nivakintsika menantsika androany teo koa dia maneho maromarina fa Andriamanitra teny pahasoavana tonga amintsika izy zany hoe tonga amintsika no lalan'ny teniny izy ary fahasoavana no entiny teniny araka no hevitra hoe ny teny pahasoavana tonga amintsika dia mampatsiaro indrindra ary manondro ny fanambaran'ny zanapôstôly zany aonao izy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary izao na dia iray azy. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Izay no mahateny pahasoavana ny tenin'Andriamanitra teny mitondra fiainana. Dia ny solovavolombelona hatrany ijaona apôstôly raha amin'ny toko voalohany moa misy anio dia aonao izy ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika dia hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana dia nahita voninahitra lehibe tao amin'ny Jesosy io ro olona maro izay tonga niaino ny fampianarana nataony tao amin'ny sinagoga toeram-pivoriana moa izay natao hoe sinagoga tsy akeniny zany zany hoe miaraka mivory olona rehetra eo andro sabata io rehefa niaino ny fampianarana nataon'i Jesosy izao dia gaga sy nideran'Andriamanitra dia zay ny voasoratra eto hoe ary izy rehetra nankalaza azy
sady talanjona no ny teny fahasoavana na loky ny vavana. Laza zany fa tsy misy to azy teny fahasoavana zay miloka ny vavana Andriamanitra fa mahery indrindra dia mitondra fahasoavana. Arak'izay henoy tsara ary dia inoy tokoa ny tenin'Andriamanitra mba handraisanao ny fahasoavana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Talanjona reo olona nanaraka ny fampianarana. Inona ny antony talanjona azy? Raha nandrian'i Jesosy nampianatra izy. Ny talanjona moa dia gaga, dia avariana, dia sondriana izy satria zavatra mbola tsy reny, zavatra mbola tsy tany masina, zavatra tsy nampoziny no atrehiny tamin'ny fampianaran'i Jesosy. Raha fintinina dia tanteraka eto maha Jesosy an' Jesosy araky nanambaran'ny mpaminany Isaia fe Isaia azy. Isaia 5 zany fantatra moa fa Isaia dia mpaminany manambara Mesina hoe mpaminany mesianitsy zany. Zaza no teraka anareo, zaza lahy no mena anareo ary ny anarany dia atao hoe mahagaga. Mahagaga dia miseho eto tokoa no mahagaga azy. Tsy nisy hatrizay tsy tratra ny saina na hoe verina mieritrretina na refesina fa dia zao variana reo olona dia ny haiko fa tsy misy to azy hatrizay tsy misy faharoa. Dia zany no natonga ny fahalinan'ny olona tokoa iaino an Jesosy. Dia mantatra ny aminy hoe iza marina izy ty ahoana ny momba azy ary avaiza no isin'izao hoe teny pahasoavana zay itenenan'izao. Dia tahaka an'ireo roan'nysorona fehizay sy olona jiosy zany nanatona an Jesosy raha nampianatra teo amin'ny kianjan'ny tempolo ny tompo nantany azy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao. Iza nanome anao zao fahefana zao? Totoko fa 1:7 moa iny. Satria izy reo fantatsika fa tsy nahazaka fahasoavam-be tao amin'i Jesosy fa tratry ny fialonana izy. Tsy mba nahafaly azy ny teny fa niteraka fankalana an Jesosy sy ny fofona ny ainy hatramin'ny farany. Ka dia ity hoe fahefana mahagaga zay tao amin'i Jesosy ty, io tokoa mamaritra na maizy azy ny toetry ny asany sy ny teniny rehetra. Mahagaga Jesosy zany dia zay rehetra ataony Jesosy teneniny dia mahagaga. Ary rehefa zany dia mankalaza azy tokoa ny olona satria natalanjona ny teny fahasoavana zay naloky ny vavany. Teny fahasoavana. Midika inona moa zany riavako? Raha ara-pamaritana izy dia hoe teny mitondra soa. Zay raha raisitsika raha-baky teny zany na teny mahasoa. Ka ny toetran'izany hoe teny fahasoavana zany dia soa izy raha raisina raha-baky teny na ny soa no maizy azy. Anka zay rehetra mandray azy dia variana izy. Ary sambatra izy afaka mandray azy. Fa teny mahafaly indrindra izy zany, teny mahavelombolo indrindra izy zany, teny arzona tena antoka indrindra zany manona tepitepiana ny maso samihafa, teny mamelombelona zany. Dia toy ny olona zay misotro rano madio, dia mikorena avy amin'ny loharano, miedina avy any ambony amin'ny tendrombohitra ireny fantatsika. Dia amintsika dia misy zany. Ho an'izay nono, ho an'izay ihany, ho an'izay sasatra dia teny pahasoavana tokoa ny tenin'Andriamanitra. Dia ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'ny antonaina izy sy rano nora-pitahina. Ka na dia maina toninona zany tany, laoto ny hevitra izy. Dia hono ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ravoravo ny hevitra ho izy sy ny tany karankaina. Ary ny tany hainy mifaly sy mamony tahaka ny lilia. Isy io. Dia mamony be dia be izy. Eny, mifaly sy mioby izy. Voninahitry Libanona dia omena azy mba amin'ny hatsaratarehan'ny Karmela sy Sarona. Sarona dia nalaza tamin'ireo zaridainany. Dia aza tsy nino mahatonga anareo tanora irany rôziny Sarona. Dia hita ny voninahitry Jehova izy sy ny famirapilatan'Andriamanitsika fa hibohiboka any anefitra ny rano. Ary hisy reno rano any amin'ny tany karankaina. Ny alonalona amin'ny tarehiny rano dia ho tonga farihy tokoa. Ny alonalona dia hoe le onjan-drano-kely ireny. Nefa lasa farihy izy ankehitriny. Ary ny tany mangetana ho loharano mibohiboka. Ny Isaia 5:30. Zany no azo amoarana ny fon'ny olona zay na dia nangetana, maina, ana, sasatra, no naza kanefa mandray ny teny pahasoavana. Dia tanteraka aminy araka ny teny Jesosy hoe izay mino ahy dia izy ho ny rano velona hibohiboka avy eo amin'ny kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Zany toko 7 eo 2:7. Tsy inona zany fa ny fiainan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia teny ary teny fiainana
dia raha miray aminy ianao na mino azy ianao ka mandray azy dia miboiboika ao anatin'ny fiainana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra ny fiainan'Andriamanitra. Arak'izay dia mipetraka tokoa ny fantaniana hoe avy aiza ity heriny ny teny pahasoavana tao amin'ny Jesosy ity. Dia niezaka moramaro mba hanahaka azy nefa nenazy tsy hoe zavatra niezahana fa tena fiainana. Mivalina hoe avy amin'ny toetra sy ny anarana zay namaritana an Jesosy. Raha ny Isaia 7:5 io fenoantsika ny fanondrona io teny io nandiny teny io averiny izy hoe ny anaran'ny tompo fa zaza no teraka ho amintsika, zazalahy no omena amintsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanorotsaina na hoe mpanorotsaina mahagaga koa. Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrininy fiadanana, tena tompo izy zany, izy ny tompon'ny fiadanana. Ary zay nge ny mahatonga ny hoe ao amin'ny Jesosy ihany misy fiadanana. Izy ihany afaka hiteny hoe fiadanana ho anareo fa ny sisa tsy manana. Tsy tahaka nyfamin'ny zao tontolo zao ny azy, zao tontolo zao moraroa moralevona nefa vidin-tafo fa ny azy dia masina indrindra satria avy any ambony ary tompo izy dia mandidy fiadanana. Tahaka tsika zao raha manatona fametrahan-tanana rehefa avy eo fampahendrezana inona ny teny farany tonona aminao? Fiadanana ho aminao satria ny tompo mame zany. Ka toetra manambarany Andriamanitra indrindra reo voalaza amin'ny 5:5 Isaia 5 reo dia toetra milaza fahelefana tokoa zany, milaza hery zany, milaza ny fahatsarahan'Andriamanitra zany, milaza ny fahatanteran'Andriamanitra izany, indrindra milaza ny fiadanana zany hoe ny fitiavan'Andriamanitra te hiavana amintsika zany. Hany ka zay rehetra alohan'ny vavan'Andriamanitra dia toa avokoa izy, dia teny mahatoky zany, teny marina izany, teny masina zay toerina ary teny mendrika ny inona. Amintsika zay tonga eto, zany miazaka zany maro eto, fa tsy misy mitoro-teny any, tsy hoe tsy andrenesana tenin'Andriamanitra andrehetrany, fa ny azo mety kosa dia ny antoka fa Andriamanitra mijoro ao amin'ilay andriana sa tompon'ny fiadanana no mamela ny heri ny rehetra, manasitrina ny rofo ny rehetra ary milaza hoe ho aminao ny fiadanana mahazo matahotra marikily mombanao aminy. Raha zoina lalina koa ty hoe toetra maha-Andriamanitra ny Jesosy ity sy ny mahatenin'Andriamanitra ny teny zay lokany vavana dia tsy inona fa vokatry nina avy amin'ny firaisan'i Jesosy sy ny ray. Firaisan'i Jesosy ny ray, aonao izy izaho sy ny ray izy dia iray ihany. Amin'izao ny 7:7 dia io mono manondry amin'ny hoe trinité masina, ray, zanaka, fanahy masina zany. Arak'izay dia hoy ny tompo izaho tsy niteny ho aho izy fa ny ray zay naniraka ahy izy no nandidy ahy zay ho lazaiko sy zay ho toriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ididiny zay ny voatendrony omeny, zay nanirahana any tompo azaiko mbola nirahana ny mpanompony rehetra mandrakakehitiny. Koa zay lazaiko Jesosy dia lazaiko arak'izay nolazainy ray tamiko. Izao ny tompo 2:7-5. Zany hoe raha dika dia ny ray no mampiteny aminy Jesosy zay lazaiko, ka tsy niteniko izy no lazaiko fa niteniny ray. Ary tsy izaho no te hiteny raha azo lazaina fa izy zay ato amiko no miteny zay lazaiko. Dia araka ny teny Jesosy manao hoe ny teny zay renareo dia tsy aho izy fa ny ray zay naniraka ahy. Tsy aho no fa 2:7 zany. Dia vao mainka mazava tokoa ny fanambaran'ny tompo raha nifandatra tamin'i Jesosy Filipo, ray tamin'ireo mpianany 12 zany. Aonao moa i Filipo? Tompo asio anay ny ray, zay mantsy ny tena tampony dia ampo anay zany. Dia hono navaliny Jesosy taminy, tsy mino va ianao riso zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko, ary ny teny zay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko zay lazaiko zany fa ny ray zay mitoetra atao anatiko ato amiko no manao miasa. Zany hoe ny ray ato amiko no miteny ato amiko ary miteny amin'ny lalako satria ray zay. Rehefa zany mino ahy Jesosy zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy zany dia mino ahy no miasa ihany azy. Zao ny 7:7-9 zany hoe satria hitanareo fa tsy asan'olombelona nataoko fa asan'Andriamanitra. Ary miaraka amin'izany tsy tenin'olombelona lazaiko fa tenin'Andriamanitra dia minoa ahy izy ary minoa n'Andriamanitra.
dia izany mahateny pahasoavana ny tenina lokon'ny vavan'i Jesosy satria ny ray izay tao aminy no miteny miaraka amin'izany koa Andriamanitra ray izay nahary zao rehetra zao ka nanome endrika saina sy fanahy ho an'izao rehetra zao tamin'ny alalan'ny teniny dia izy ihany koa mbola manana fahefana mitena misy aminao amin'ity andro ity mba hahatonga ary fahasoavana hiteraka fahasoavana ho aso anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra raha vonina andray izany ina ny antony satria tsy miova ny teniny ny tany sy ny lanitra hoy ny tompo ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona tsy miena ny heriny tsy miena ny fahefana ary zany torina eto ary zany mahasarotiny amin'ny toerana tahaka izao fanambarana tenin'Andriamanitra mazava madio salama tsy misy tsilema satria Andriamanitra dia madio mazava masina tsy misy tsilema dia mahazo sakafo tsara ianao madio ny sakafonao dia tanteraka aminao amin'ny hoe mitondra fahasalamana ny tenin'Andriamanitra rehefa mamonjy fivoriana izay andranesina tenin'Andriamanitra velona marina sy masina na ny sakafo aza tsy mahataitra anao satria mahavelona ny olona manontolo izy tsy hoe mampanonofy azy tsia fa mahavelona azy dia ao noho Jesosy ny teny izay nazaiko taminareo izy dia fanahy sy fiainana zao nandoko fainandiny fahateloambinipolo zay no maizy azy ny tenin'Andriamanitra dia asan'ny fanahy masina zay fanahinaina mahavelona tokoa araka mifilaza amin'ny Paoly Romana 8:25 teny pahasoavana zay no asan'ny fanahy masina mba hamelona antsika araka izany dia fahefana feno avy amin'ny fanahy no ivoan'ny tenin'Andriamanitra natao amin'i Jesosy zany natao amin'ny mpianany zany ary amin'izay rehetra irano dia tsy inona fa teny feno fahamasinana sy fahamarinana izany dia io no mahatonga ny aty amin'ny epistily amin'ny Hebreo hiteny manao hoe favelona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra ho izy noho ny sabatra ho alela ka manindrona hatramin'ny famosarana ny aina sy ny fanahy ny tomona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo io le hoe Andriamanitra no mandinika ny fo mpamantatra ny vo ary tsy misy zavatra ary na inenina izay tsy misy eo anatreny fa ny zavatra rehetra dia mianjahanja sy ariary eo mason'izay hiafarana izay ataontsika ina mamparana zany telo zany ny hevitra zany dia izao dia ny marina izy ka dia tsy maintsy mandinika ny zavatra rehetra mampisikafona ny zavatra rehetra isao miariary ary mananatra tokoa ny tsy fahamarinana rehetra dia ny asany ota atao amintsika izany mba hibepahantsika ary indrindra ny fitsarana ny fanamelohana ny fitaka ataon'ilay ratsika atao hoe ny fanongolen'ny devolo zany miasa amin'ny heriny miasa ny fahefana zay ny asan'ny fanahy masina zay ny ampiteniny mpaminany tsy tahaka ny afo va ny teniko Jehova ary tsy tahaka ny kanota manolotoro ny vatolampy fa izy nahoana ny mahafony olona satria ratsy izy kanefa isaoran'Andriamanitra fa raha tonga ny afo masina dia izy mandolo sy mandevona ny faharatsiana raha tonga ty kanota lehibe ity tahaka ny bilao dia izy mampitsonika ny fovato mba ho tonga fonovo mezaka ihany mantsika ndraindray hibebaka dia mitomany tahaka ny hoe mamely mafy ny teny eo nefa le fo tsy miova iza no afaka manova ny fo ny tenin'Andriamanitra irery sabatry ny fanahy io arantsy ny daholo fa fantao daholo foanany tao izay rehetra tsy mamboleny ndraiky Jesosy mba ambolena kosa ny vo tsy mety lo dia ny tenin'Andriamanitra fahasoavana ho fiainana mandrakizay fanahy masina tokoa ny asa atao amin'i Jesosy ka raha nampianatra izy dia voalaza fa nampianatra toy izay manana fahefana ny tenin'Andriamanitra fa tsy tahaka ny mpanorandalàna teo aminy matitiko 7:27 moa zany Marka 1:24 nampianatra toy izay manana fahefana zany hoe tena tompony teny ary tompony fahasoavana zay ambara amin'ny tenin'Andriamanitra dia hoy ny teny voasoratra eto dia natolotra an Jesosy ny boky ny Isaia mpaminany ary no nameratra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova matoanio mazava zany tsy miteny amin'ny herin'ny tenany fa ny fanahy masina zay no aminy satria ny ositra nomena azy dia nitoko teny soa mahafady zay le hoe teny pahasoavana ho amin'ny malahelo dia naniraka izy mitolo fandefasana amin'ny mpifatotra ny fanahy masina ny asa tao aminy io no mitarika antsika ny marina ary nyfahalalana ny marina nafaka atsika tsy mandevo ny teny Jesosy dia efa mpahiratana ny masonjamba
hanafaka tokoa zay rehetra nampahorina izy vokatry ny tsy fahamarinana reo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena dia hitory ny tao nankasitrahan'i Jehova araka ny Isaia 40:20 andiny voalohany sy faharoa rehefa fampiara-batom-baovao tsika dia tsarovy io teny io tanteraka amintsika rehetra ny tao nankasitrahan'i Jehova araka izany teny manan-kery satria misy miofotry ny fanahy ny teny alohan'ny vavan'Andriamanitra dia teny feno fahefana sy fahamarinana izy dia io natonga an'i Jesosy hiteny eto hoe androany antiandroko izany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany zany hoe ary ny teny dia tonga nofo dia nono teo amintsika teo voantsika dia nyfanerasera tamintsika dia niresaka tamintsika izy tsy Jesosy n'Andriamanitra lavitra intsony fa Andriamanitra tonga eo amintsika tsy tonga hanozona nanambetroka sanatria dia sanatria fa hitondra ny fahasoavana amin'ny ralan'ny teny Jesosy dia izany ny tenenin'i Jesosy raha nanontany reo mpianatra Jaona na nampanontany Jaona hoe ianao ve ilay andrasana sa mbola afaka no andrasana dia no izy hoe azao amin'ny Jaona izy ambarao aminy izay rena rositanareo mahiratra ny jamba raha zany tsara afaka ny mandringy raha zany tsara zany diovina ny boka raha zany tsara zany malady ny marenina raha zany tsara zany ary indrindra tsangana ny maty ary malahelo dia torina tokoa ny filazany tsara ny teny fahasoavan'Andriamanitra matitoko faraka meny fanandiny fadimy zany satria tsy miova tsy rehetra ity hery ny teny fahasoavan'Andriamanitra mahatonga fiainana ity dia io mbola ny rano Jesosy mpanompo rehetra hoe mandehana ny amin'izao tontolo zao mitorifina zany tsara satria maty zao tontolo zao raha mangina isika mba halalana ny hery ny filazany tsara dia famonjena zay rehetra mety zany araka ny teny Paoly dia hoy ny tompo raha mandeha nareo dia mitoritoko hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra zany hoe efa tonga eto amintsika tsy tadiavina intsony izy tsy andrasana ela intsony izy fa rehefa miteny izy dia efa tonga eo amintsika dia onao izy sitramarany marary atsangano ny maty diovy ny boka avoainy demoni efa nahazo mamaim-poana inareo ko manomeza mamaim-poana matitoko fahafolondiny fitsivaka zarao sy ampahafantaro ny teny pahasoavana ahatonga famonjena sy fiainana ho an'ny maro aza mpanginina ny feon'Andriamanitra zany no adidiny zay rehetra nandray ny tory ny teny pahasoavana torio ny teny pahasoavana ary amin'izany sy dia masina io teny io da hoy Paoly aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira ho feno miofotry ny fanahy zany ho feno fahasoavana zany hitondra aina mahavelona zany dia toky fanantenana finoana fampahirezana ho an'ny reraka fampatokiana ho an'ny trapaky viny fanasitranana ny rosy aretina sy ny ratra maro samihafa vokatry ny adi-piainana sy ny sisa fampihavanana zay mety mifampifandraso zany dia fampifankatiavana fampifanatomana ndray zay fampifankahaly zany dia famelomana tokoa na dia ny maty aza raha vitininy zany aoka isy aoka ho feno miofotry ny fanahy masina tokoa ny teny aloka ny vavanareo araka ny teny toriteny hoe soa dia fahasoavana ny teny aloka ny vavany iry fahasoavana famenombelomana zay nomentiny zay mitory ary ino mahatonga ny Isaia hoe ndre miatsara ny totry nitory iteny somahafaly milaza hoe fiadanana aorisiona olona takan'io dia sarobidy raha mbola misy amin'ny firenena ary tian'Andriamanitra dia ny ankonan'Andriamanitra rehetra zasy anao no jiro pahasoavana ho an'ny maro anambara fa amin'Andriamanitra no misy ny fahasoavana sy fahafahana ny fahasambarana feno arak'izany dia manana didy zasy anao zay ny raha nitory anamasina ny fiainantsika ho amin'ny tompo hanokana ho azy zany tsy ho an'izao tontolo zao sy ny fahalovana ary anaiky ho amasinin'Andriamanitra mihitsy araka ny tombavaka zay ataony fananterana tamintsika teo hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana voatokana amin'Andriamanitra ary voatafy ny herin'Andriamanitra rehetra sy ny fahefany zay mandresy ny fahalovana dia niasaka maty rehetra sy ny faharatsiana ary ny tsy fahamarinana ao anaty mba azoky koa mitory sy mizara zany teny fahasoavana mamelony zany rehefa anotombo tokoa isika dia matoky fa ho fenony ny fanahy fahasoavany azo atao hoe mba tiako ho feno zany kanefa za koa tsy mahafoy zay mety sitrapo fanohitra amin'ny hevitr'Andriamanitra safidy io fa rehefa an Jesosy marina ianao
dia tsy misy tsitsian'Andriamanitra tsy omeny anao araka ny teny me na ny aina aza no omeny. Dia zay mandrakariva voavena ny elontsika rehefa mamonjy fametrahan-tanana dia hoana ny teny manaraka avy eo raiso ny fanahy masina. Anaovako ina ny fanahy masina mpanomboka an'Andriamanitra, anaovako ny sitrapon'Andriamanitra satria mahafahany amin'ny sitrapon'ofo zay mametaka. Rehefa zany rehefa ny fenona ny fanahy masina zasy ianao ny teny aloky ny vavantsika dia io koa lasa tenim-pahasoavana mitondra aina fanasitranana tokoa dia tahaka an' Jesosy zay miteny zay marina ny amin'io manana firaisana mandrakariva an' Jesosy ka ny teniny izaho voalopoko izy ianareo ny sampany tsy fototra zany fa sampana miankina amin'ilay fototra de ny voalopoka koa zay miray amiko Jesosy azaho aminy dia mamobe izy fa dia mebeny folo fantatsika tsara ny fadio ka tsy inona ny vobe fa ny teny pahasoavana zay manana firaisana velona amin'i Jesosy. Rehefa miteny izy dia toy ny milaza tenin'Andriamanitra ohatran'ny Petera 2:7-8 ny zoloitsika dia toan'Andriamanitra miteny izy dia araka ny teny Jesosy manao hoe fa tsy ianareo no hiteny izy fa ny fanahy masina fanahy rainareo zay ao aminareo menanareo ka nareo fa zavatra lehibe zany manaiky isika ho tempolo trano fanahin'Andriamanitra tokoa zay velonin'Andriamanitra efa koa hamelona ny maty maro sy hampaherin'ny namatsika amin'ny alalan'ny teny zay omeny fanahintsika ho amin'izany dia mame toky antsika ny tompo tahaka ny nampaherezany an'i Jeremia nialatsiny mafy hoe mbola zaza tsy mahay mantetena sy ny sisa indro izy efa nataoko ambavanao ny teniko ary indro aho manendry anao zao androny izao hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana hanolotra anjera andrava ambodana ary anorona sy amboly ny arodana dia ny fanjakan'ny devoly fanjakan'ny pahafatesana io fanjakan'ny tsy fahamarinana io fanjakan'ny famazinana rehetra io zay mampepipepy ny olona maro mahatonga fatavitoinana fitotrana eo amin'ny fiarahamonina fanangana kosa ifanjakan'ny pahasoavan'Andriamanitra zay mitondra aina famelomana toky fanatenana azo antoka tsy mamitaka satria Andriamanitra manao izany. Raha antsika rehetra zay miaino ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra isan'andro eto amin'ity toerana ity marina diditsika zay mandre ny teny inona zany adidy zany dia tsika hoe mino ny teny kanefa aza minomino foana arak'izay ny adidy voalohany dia mandinika ny teny dinio ny teny tahaka nampianarantsika teto fa velony mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny ho Jesosy taminy ao anatin'ny andro ray ho izy dia tsy latsaky ny ray ihany ny feo zay renao fa tandreny fa iray ihany ny feoko ka raha olona tsy zatra mandinika amin'izany dia moratratra dinio ny teny ary mahafantara ny marina fa tsy ny teny rehetra no teny pahasoavana mazany moa maolona atsika dia everina fa hoe teny pahasoavana koa rehefa mahafinaritra le teny mampianona azy nefa zao ny marina misy teny mety mahasodoka kanjo teny mamitaka eo kaikin'izay misy teny mety mampangiry firy anao ampianona azy kanefa ino ny teny mahasoanao satria marina. Paoly moa nanoratra ho an'ny Timoty dia laza hoe tandrema amin'ny andro farany moa izy fa ny fiamoran'ny olona zany dia angidy hitsofina izy tsy laitrany rehefa teny marina no ambara aminy satria everiny fa manameripo azy tsy niany sambatra ianao raha mbola voakasiky ny teny pirimpiry moa eto rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra ary ny tompony mamoaka ny teny dia gaga ny olona hoe ataony fiainako zany tantarainy zany zany mihitsy ny tena asiany olona io raha ny fahotana dia aleo izy asiana ary tsy asiana fotsiny fa ombona mba ho afaka amin'ny fahamatorany ota izasy ianao fa ny fanahy masina avelana mbarana fahamarinana nafaka tsy maintsy mandinika isika ry avako dia araky ny teny Jaona apôstôly hoe ry malala ho izy aza mino ny fanahy rehetra satria ny teny zay ambarany masy dia misy fanahy entiny fa amin'ny fanahy izy tsy fantatrao io na ny fanahy masina io na ny fanahy ratsy io dia mandini zaho toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra reny ho izy na tsy zany hoe na marina na tsy araka n'Andriamanitra io satria maro ny mba minandro sandoka rehefa lasany amin'izao tontolo zao Jaona voalohany toko fefatra andininy voalohany io teny fototra zany rena amin'ny andro ankehitriny dia mazava fa ny teny avy amin'ny fanahin'Andriamanitra ihany no teny marina ary teny pahasoavana na teny mahasoa dia mampitandrina tokoa Jesosy efa nampitandrina izy ao izy
izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka aby izy hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao na dia ny olom-bo fidy aza dia ho fitahina andeny fefatra am'roapolo matotoko fa efatra am'roapolo zany ahoana ny fomba mitahana ny devoly na ty sandoko ty dia manao lango malefaka izy zany hoe mitafy ny akanjonjanak'ondry feno famorapanahy be dia anao tsy manampo hoe tsara fanatiko izy zany dia mampandotso anao izy kanjo ny ao anatiny ambodia mitoa mireby anao izy ary tsy mitary afa-tsy ny andrapaka sy nihinana ary ao dia mapo irivena amin'ny andro akehitriny tena noretsika iresetsy ampitandray mantompo antsika abifa ty Kristy teny tena misy an' Jesosy aby koa ary tsy laza fotsiny hoe aty Kristy fa tena milaza ny tenany ary manindrindra teny mihitsy hoe izaho mihitsy ny tena Kristy voaozitra ho mpamonjy tsy menatra ne milaza tena le olona nio tsara zany lazaitsika zany fa zany le fahianantsika eto amin'ny tontolo misy etsika zao dia ny mahagaga moa mahagaga fa raha ny marina ny olona tsy am'fantiniana dia hoe matoy samy tena zany dia marina tokoa dia volony e tsy menatra ny andange ary ny ataony dia vao maika koana mary tena ao amin'ny lainga ao amin'ny fitaka zay mahazo ny olona izy rehefa zany tandrovy riavako ny fampianarana salama zany hoe izay tena soratra masina madio teny famarinany madio tsy misy tsilema tokoa ny ten'Andriamanitra fa io ihany no teny fahasoavana zany hoe azonao fahasoavana famonjena tokopitahina ao amin'Andriamanitra tsy misy saraka no hoe ny fahasoavana sy ny famarinana ao amin'Andriamanitra dia ataovy tahaka ny mpanao salamo tokoa atao boky ny raketako ny teninao mba tsy anotako aminao dia iny dikany hoe mba tsy hadiso hevitra ka hadiso lalana hisaraka aminao ho very aho ho faty mandrakizay rehefa hitanao ny lalana marina dia minoma zany ny teny fa zay mino ny teny izy kosa no mandray fahasoavana avy aminy tsy misaraka ny fahalalana ny fahamarinana sy ny finoana ny fahamarinana fa rehefa azo ny saitsika izy dia aoka ho raisy ny fotsika dia araka ny ten'Andriamanitra hoe ataoko ao an-tsainy lalako ary ho satako ao am-pony miaraka reo zany fotom-pampianarana n'ity toerany ity tsy fampanofisana n'izy anisy ty toerany ity sanatry dia sanatry fa fampahiratana ny maso-jambo zany hoe ny fon'olona zay tsy nahalaman'Andriamanitra fa voafitaka ny zavatra maro na ny fihevitry ny fony na ny fampianarana maro samihafa zay mivovoy ao amin'ny fiarahamonina sy manerana tany amin'izao tontolo zao zany no maso zay ampahiratana mba hahita marina izy sy alala hoe velona Jesosy ary miteny ny soratra masina marina izy arak'izay aza atao ho teny mahafinaritra fotsiny mampandrenesana ny tenin'Andriamanitra riavako io moa ny voalaza amin'ny Ezekely hono ny tombo tamin'ny indro ianao izy dia ataony zanaky ny firenenao ho tahaka ny mpanao hira mahafinaritra zay tsara feo sady ho eo mitendry dia ino no ataony amin'izany samy manao rahalahy izy hoe ndeha isika hamonjy eo amin'ny Ezekely dia aokan'ireo zay tena avy amin'izao satria mpaminany izy mitondra ny afatr'Andriamanitra zany dia ino fa makao aminao tokoa izy eo tahaka ny fiavon'ny olona dia mipetraka ao anatrehanao toa oloko Jehovahandriamanitra kanjo zay tsy mety makatokory zay lazainao izy fa indro teny mamy lazain'ny vavanao ary vavany makasitraka anao izy nefa mifony dia lasa manaraka ny filankarena ihany Ezekely atao fahatelo amby telopolo dia fahatelopolo saika amby telopolo ary dia lasa fitsarana ho azy la teny pahasoavan'Andriamanitra satria tsy ainina ndray azy fa dia araka fiteny hoe ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny rano izy na izy mamerina anao izy na makofona anao izy ka kofona rehefa be loatra ny sitrapo ao tsy misy toerana intsoma ny tenin'Andriamanitra dia mifanohitra ao dia miady ao anaty ao fa tsy mitondra fahasoavana arak'izay tandreny tsy ho talanjona fotsiny fa teteny hoe aza mora talanjona aza mora taitra sika malagasy matsy indrindray indrindrony natao ao ny tanora dia ty vao tsy aitraitra ny tenin'Andriamanitra ty vao ary manaraka ny filano izy ao na dia zao angasiasy any izy satria mandalo any reny fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra na mitsasika ny sitrapon'Andriamanitra izy no afaka tena mitoetra satria tsy ambony fotaka na enieny misy azy fa ambony vatolampy dia ny vatolampy ny fahamarinan'Andriamanitra tsy fongosona mandrak'izay sambatra zay miolona arak'izay miaraka amin'izany tandreny tsy hanao ady hevitra foana ny tenin'Andriamanitra dia atao dinina fantarina ary atao inona fa tsy adina hevitra satria Andriamanitra ny tanymanga va na ny volany tany ilaza ny mpanao azy hoe nahoana no ataonao tahaka zao zay ny tenin'Andriamanitra dia hono ny tompo aio izy zao rehetra zao dia zay tiako anaovana azy kanefa tsy miaratsy ianao ka ty fo miady hevitra ty dia tsy afaka mandroso amin'ny finoana izy rehetra matsy teto voalaza
nankalazan'i Jesosy satalanjina no miteny fahasoavana lokony vavana dia ao izy zareo tsy zanaky Josefa va ity tsy mariva any reniny tsy rana vano rahalahy zany hoe ahetry le Andriamanitra hoe olona takatsika ihany izy io fa gam izy io mpanao mazia andesany teny moa reo olona sy lohan'ny mpisorona fizay mpanao radaranina azy hoe raha naniratra le jambri tsy herin'Andriamanitra mihitsy fa nohany demini de Belzeboba rehefa tsy ino ny olona dia tena manolotsaina azy zato isan-jato ny devoly mba tsy inony ary ny fomba fiasany dia ampidiny hevitra zany ve dia mariny zany ity soso aza-pitovizana amiko na aminao Andriamanitra fa tompo izy araka ny teniny raha tompo aho aiza ny tahotra aiza ny tokony fanajana azy mbe ady hevitra dia maty antoka raha misy tratran'io aretina io fa aretina ngeo e afany hoe ny olona tia mandinika zavaitsika tsara izy tia mandinika dia mandalina izy dia mikariko izy dia makafototra izy fa tia ady hevitra tia ninina teneninao aminy dia hoe zany ny hevitra ao zako ny ahy ary ny anohitra ny zavatra rehetra ka ny zava-doza rehefa miatrika ny teny fahamarinan'Andriamanitra tahaka zao izy dia iny fo miady hevitra iny foana zany hoe tsy mahary finoana mahantra ary maty ao amin'ny tsy fahaizany mandray ny tenin'Andriamanitra mandraisa fanomezan'Andriamanitra lehibe tahaka zao zay anjara zay tsy esorona aminao araka ny tenin' Jesosy tamin'ny Maria dia azony tsara ny tenin'Andriamanitra azao ny tenin'Andriamanitra aza atao tsy rampina ny laharana faharoa ny tenin'Andriamanitra aza satsoina ny tenin'Andriamanitra ao nao Jesosy raha misy tia aho izy dia hitandrina ny teniko izy hanaja azy izy hitahiry azy izy hiverina azy izy ary ndraiky ho dia azy araka ao aminy izay ka ponina ao aminy reo mahatsiaro ianao fa toy mahatsiaro irery hoe navelona ny tompontsia tenin'Andriamanitra hiazaka zao zao nandolo fevatra ambiny volan'ny fateniro ho ao aminao ny tompo raha tsy hitanao hoe inona amity ny vakina mivava baotariny fanahy masina ianao ary rehefa menanao ny teny dia meo fahazava-mitsaina Jesosy mandraisaky ny fahasoavana ao aminao dianao ato amiko ny ray ato amiko ary zaho aminao araka ny teninao tampony zany fatanterahany fahasoavan'Andriamanitra pesika zao dinika no fampianarana zay fampiorenana antsika zao voalaza arak'izany raha hoe ny teny dia tonga nofo dia mitondra fahasoavana antsika dia fampianarana sarobidy antsika tokoa zany tamin'ity andro ity satria eny avokoa tonga fahasoavana amenina tonga fahatanteraham-pahasoavana izany ny tenin'Andriamanitra nampanoratiny mpanompony nampitorainy mpanompony nampitoriana mandraka ankehitriny zany mba handraisantsika tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra ary antovatsika le hoe fanjakany fahasoavan'Andriamanitra ny hoe tompo manjaka ao antsika ary mampanjaka io fahasoavana io dia atonga fitahina sy fiainana mandrak'izay zany zay tsy esorona amitsika dia toky azo antoka tokoa efa meny asa matahotra tsy verina misoana izy ny teniko raha tsy efa matanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy amin'ity andro ity dia zasy ianao viavako ho tian'Andriamanitra mpandehanana zany tenin'Andriamanitra zany mba hitsiry ao aminao amovoro fahasoavan'Andriamanitra atao amintsika tsirairay avy raha manaiky isika eny raha manaiky isika dia aonao iny tompo amintsika raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hinana ny vokatsoa avy amin'ny tany dia ny tenim-pahasoavana ho fiainana mandrak'izay fa tsy mofiana no iveloman'ny olona ho Jesosy fa ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra ivavaka izy raha mahaolanay dia maro ny zavatra matrovana ny fo amin'ity tany be fahorena ity fa noho ny fahasoavanao Andriamanitra rehefa mandre ny teninao tokoa dia velombolo ny fo ny finoana ny fanantenana satria toky tsy mamitaka ny tenin'Andriamanitra saotranao amin'ny teny rehetra zay efa renay tamin'ity marainay ity ary tianao anterina sy ampananterina ho tanterahana amin'ilay tsirairay avy fa na iza ary na dia sombo ny teny ray azy ary Jesosy dia ambara ny teninao hoe ampy zany afindra tenim-bohitra dia ny andresenay zany satria ianao Andriamanitra no momba ny teny zay mitondranao mitenena mandrakariva ary aza mitsahatra ry tompo fa ianao ny mpiandrondro lehibe tompon'ny finoanay tompon'ny fiainanay tompon'ny fanahinay zay mamelona anay ka ny fandrenesana ny teninao zany tokoa nazona tokim-pahasoavana dia ny fitahinao mandrak'izay ho fiainana mandrak'izay manamasinanay ny fahamarinana fa ny teninao tokoa ho fahamarinana fiainana dia tonga mpamonjena ho an'ny olona rehetra
ao amin'ny anarany Jesosy irery hatramizao mandrakizay. Amen.